Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Tonga eto amin'ny fandaharana oaisitsika isika eto amin'ny Alliance 92. Ny vahinitsika dia tsy zamofa ilay fantatro ihany dia talehan'ny famoahan'ny gazety Courrier de Madagascar Franck Ramarsona miarabanao. Miarabanao Priscar, miarabako amin'ny Europiano zay ngamba ohatrany diso fanantenana tsy nandreny fiotsika efa elaela indray zay. Ny tsy tenenanao ny milaza ihany koa hoe mandinika dia mijery dia miaino. Mandinika tokoa ary mijery ny zava-misy na eto na nivelany ary hitatsika efa ohatrany misafotifoty ihany. Ny raha-pirenetsika amin'izao fotoana izao satria betsaka ireo zay vaovao zay tsy maintsy mamarina ihany rehefa dinihana isan'izany zay zavatra mitrangana etsimo tsy fantatra marina hoe inona marina ataon'le force spéciale ny etsimo amin'izao fotoana izao hoe tena manao opération de sécurisation indikany opération de sécurisation de maintien de l'ordre azafady aloha miteny hoe varinana amin'izay dia midika zany fa tsy tokony hisy faty olona nefa nikahata opération de pacification no atao zany hoe ady rehefa miteny anao ady zany dia misy zavatra anankiroa zany miady eo tamin'ny avril 71 dia nipividi sy ny monument no ataontsika hoe karazana niady teto dia nisany reny atao entre guillemets teny frantsay hoe génocide amin'izao dia alatrombo no edina dia mitovy amin'ireny ihany zao nisany maty ngama hatramin'izao fa tsy misy statistique officielle ary zay no angatahanay tamin'ny Courrier de Madagascar tamin'ny latsinainy teo hoe mba lazao ireny marina ina marina zavatra mitrangana etsimo marina fa misy ny ady atao amin'ny talo fa misy kosa nefa ny vaovao zay miakatra avany tsimo any milaza fa be da be ny faty olona be da be ny zera-bomba misy be da be ny ataontsika hoe disproportionneuse ny teny frantsay zava-misy ka le izy moa efa tongatra ny ivelany io resaka olana misy any atsimo io fa tsy vitan'izay ihany koa le olana satria maro ihany zavatra niseho tao anatin'izay fotoana fohy izay ny ataon'ny mpianatra oika ihany koa ty resaka fitaterany ty politika ao ihany izy nisy fihaonana ny tao amin'ny congrès sy ny gouvernemanta raha fijery azy tao ohatrany nametraka fantanina zay mitombona tsara ihany ny akamarony ireo tao amin'ny congrès reo ary indray rehefa mijery an'le fomba famaliny ao amin'ny gouvernemanta tady ezaka koa izy fa inona ary le sakany ny zava-misy ny dia ny hoe fifangaron'ny pahefany ao anatin'ny gouvernemanta sy ny présidence dia tsy mitovy ny hevitra amin'ny fomba fitatana amin'ny raharam-panjakana ary tsy mitovy koa ny fomba fandikana n'le tombozotro zany misy article milaza hoe affaire courante ihany no atao nefa ny any ambony any tapony any mbola miezaka hoe anao investissement public amin'le resaka ataontsika hoe mpitano anarabe énergie éolienne zao dia engagement le fanjakana takany hoe ao anatina gouvernement ary miteny frantsay hoe normal zany le nefa antsika anatin'ny tetezamita raha izy faharoa dia le fitsabahany présidence amin'ny raharahany gouvernement koa volana koa zao hitanao zao momba nyty resaka bourse ty hoe maninona no any amin'ny talé général présidence na secrétaire général présidence any mandeha mpianatra dia mamaliny any hoe ialohanay zany vatim-pianarana ray volana fontsitavanany moa zany maninona le présidence raha manambola dia alefany any budget ministère ny enseignement supérieur dia any miréglé an'izany fa tsy lasa karazana fampelezan-kevitra fotsiny le fitantanany raharaham-pirenena nefa ny fividiana mbola tsy manomboka ny mombany hoe ny fampelezan-kevitra mbola tsy manomboka zay zao ny hitako hoe olana ray da mifahevatra moa dia hitanao tsara fa misy zany amin'izao fotoana izao fandanina ny teti-bola-panjakana 2013 misy zany zay chiffre mivoaka hoe rofaingo valo isanjato no taux de croissance économique amin'ny herintaona nefa ny ireny Afrika zany fito valo isanjato zany hoe tsika zany mbola anatin'ny crise politique ary ny crise économique dia hitanao amin'izany zany le difi ataontsika hoe fahasahiranana entin'ny fotoana nefa ny sarona n'le ataontsika hoe karazana seho ivelany fotsiny zava-misy amin'izao fotoana izao ary dia farany ary mialokaloka ihany koa tsika ao anatin'le hoe ka tsisy ny fanampiana dia tsy afaka manao mihoatra ka ny problème nge efa miteny ny any ivelany hoe lamina aloha ny any anatiny atonareo raha misy accord politique mazava efa niteny ny ambassadeur français tamin'ny 14 juillet hoe raha misy accord politique mazava hoe tena mandeha le feuille de route mandeha le fikarakana le fividiana dia miverina ho azy le aide internationale io koa manko ny hitanao tsara fa misy ihany fatosoany le communauté internationale le hoe
sanctionné aloha le gouvernemanta. Le vahoaka zao no mitatran'le sanction satria tsisy ny fanampiana de mietsaika mifantana ny vahoaka any am'le hoe ohatrany na ny mifaritsy zany na eto zany hoe tsisy l'investissement public reny tsy azo adino fa ny fotodrafitrasy reny no mitarika atao fampirobobony ny entreprise privée eto Madagasikara. Ary zay mbola zay any tsika am'izao fotoana am'izao de ny faharoa de ny hoe les sanctions internationales reo ihany no mitarika problema na fiakaran'ny vidim-piaina koa amin'ny lafiny sasany satria hitanao tsara zany zao zava-misy hoe tsy ampy ny vola eo amin'ny budget national de misy ny problema amin'ny mpianatra tsy afaka mandovola amin'ny mpianatra 70% ny budgetsika de avy ivelany daholo. Nisy koa zao ny resaka ataontsika hoe programme anasy ho an'ny tantsara iny de misy fitraikany amin'ny fiaina zany hoe de izy zany lasa mifampantsana le vahoaka fa tsy le olon'ny gouvernemanta koa. Eo zany sahirana ry zareo eo. Eo zao sahirana satria sahirana koa le comité international kanefa ny mamerim-bola hoe mamerina mampiasa ny volany zany le international de tsy maintsy mametraka koa zany fipetra mba azon'eo ahafahany hoe miasa zany hoe miasa tsara le fanjakana malagasy ka eo mbola hitanao tsara zany mavesatra ho ampitondra malagasy am'izao fotoana zao zay zavatra zay. De eo tsika zao amin'ny lafiny politika farany de ny hoe ny filazana inzay fa izy fiolana niovandray zany le interlocuteur de lasany frantsay sy ny tanzaniany zany hoe anomana fiolana indray amin'le izy mbaralahy zany hoe ndre manto Marc-Ravalomanana sy ndre manto Andry Rajoelina izy vokany ve zay satria le roa teolonika efa eo matsiny mahavarina miberitsy hoe le fanelanelana fa tsy tokony isy tsony satria fa échec indro zavatra misy any zao de hoe arbitrage izy ny teny frantsay hoe ahoana natoavana antrany amin'ny fifidianana mba lavrary ny rehetrarehetra arina ny condition de eo angamba le teny premier ministre tany Marontsetra tany amin'ny congrès ny tetezamita hoe 5 ny Andry Rajoelina ny Marc-Ravalomanana ny Ratsir ny Zafy ny Belgique amiko ngamba fa karazana satria tsy mety miteny nefa zany ny hevitry ny comité international tsy mety miteny de naka andraikitra le premier ministre ka tsy tokony efa ela ve ary izy niteny an'izay fa niandry ohatran'izao foana ny olona ka miteny hoe zay ve anao voatetra ary premier ministre no mijavatra misy io aloha de zao hoe anatin'ny fanelanelahana teo zany ary efa fantatra fa zany nisan'ny lazainy tany troika zany lazainy européenne zany lazainy amérikaine zany lazainy frantsay hoe tsy mahazo mirotsaka izy 10 000 eo hoe satria mba azon'ny apaisement tsy ny zavatra rehetra hoentina nge am'izao fotoana zao de resaka apaisement politique tsy misy fifidiana andeha amin'ny gelone io raha tsy misy ny apaisement de réconciliation makamiko zany mbola zavatra lafitrezaka zay lafitrezaka mihitsy zay satria raha nahita matsy teo nisy an'le hoe association des victimes 2002 association victimes 2009 association des victimes izy fa zava-misy ny zavatra conflit nisy teto nge tsy nitovy amin'ny Afrika Atsimo fotsy mainty nge ny aty tany zany hoe eto samy malagasy ary be lolopo samy malagasy ary hita mihitsy zany amin'ny zavatra mitsango am'izao ary zavatra tahorana azy rehefa tsy otsoniko Andriamato Rajoelina de mananjay ko zany zavatra tsanga rapitso sy victime indray raha misy ataontsika hoe lazandratsika manao avy afako zay ny fahaizantsika amin'io resaka io ka jere fotsiny zao fitadavam-bola dolo zany ianao ny teny alisy fa tsy za jere fotsiny zao hoe any États-Unis lany famindroany Barack Obama na de ao anatina crise ary lay firenena ary tsy menatra izy ary sahany no miteny hoe zay miaina an'le récession 17 000 milliards de dollars ny trosa fa zao lany izy nylay adversaire ny nainy arabazy zay zavatra tsy de hitantsika eto amintsika zany tonga de mitodika noavy ry zareo miaraka mijery noavy ka zay mihitsy makingeitsika fa ny maninitsika ao anatin'le hoe andrasaka eto amin'ny titoronanty ianao fampiandry ataontsika mifampiandry raha izy varina koa zany mijery ny ataontsika hoe mitodika ny lasa foana raha mijery lava zany tsika ny amérikana na ny occidental na ny israéliana de tsotro ny azy ny fomba fijeriny hoe ahoana no ataoko amin'ny 30 taona ho avy amin'ny 40 taona ho avy ny zanako ny zafikelyko zay nge mijeryny olona hoe mijery lavitra foana fa tsy mitodika makalefina ny lasa fa mijery no afoana zao zany no projet misy eo raha hitanao tsara manko le neny Barack Obama manko tsotro ao anatin'ny période na crise izy ny lany zay tsy mora mihitsy ny héritage meny George Bush zay niteneniny zareo mihitsy zay ary hitanao tsara fa izy lany taux de chômage efa ny afo be 900 ny taux de chômage ny anankiray amin'ny amérikana de ny hoe manomboka
miakatra dintrano zany hoe le marché immobilier manomboka miakatra zay potika tamin'ny andro bosy misy zany timide reprise économique zany hoe navita redressement kely ihany izy na de hoe milieu bilan mitigé izy no zarora fa de na amin'ny fitokisana azy ndray ny banque américaine zay ny tena lehibe zay satria araka ny tenina atao hoe na de teo azy hoe tsy na convaincre tsara ny américaine izy amin'le bilany le andaniny ko tsy de nanumerariny azy le vahoaka américaine amin'le ataontsika hoe programme anasana zay natolona satria tsy convaincu que le américaine amin'le zavatra bien fondé hoe zao zany atao amin'ny Obama zao niany nataoko de zay nataoko any hoe zay nilany amin'le débat politique afo letra zay tsy misy eto amitsika hitanao tsara zao fa teto amitsika indray mandeha ihany nisy n'izay hoe tamin'ny 93 zay raha le resaka hoe fisorana hoe resan'le matoratsiraka tamin'ny Andriamanitra Jafilany de nandefa taratasy izy fiaraban'Andriamanitra Jafy Albert tamin'izany zay ihany no ataoko hoe nisy anaty kolotsaina ny mpanao politika ve zany le fanoana ho an'ny firenena ka le zay mihitsy ngamba ry prisikantsa averina ny mpanao politika hoe le fitiavan-tanindrazana ary koa le hoe mifanaovana politika de tsy atao ataony analambe na tsy atao fa ianarana sy anana kolotsaina sy ataoko anao zay hoe mila homme d'État fanaovana politika eto Madagasikara de hitantsika ihany toyany amin'ny resaka ny toetra raha misy raha toe-karena moa zany Frank Lamarson na tsara hodiniana ihany izy io tapitry 10 taona tsinona ka teti-bola vaovao indray zany no atrehana tsoatsy ho hitantsika anatin'ny fandarana manaraka ny zavatra nytalina fotsiny hoe talohan'io ve mba tsy siny disadesy loatra tamin'ny filakevitry ny gouvernemanta nisy ve ny conférence budgétaire na teo aloha satria mba tsy voaka ty ivelany indray lamba malotony ny conseil de gouvernement satria zay ko karazana gouvernement hafa koa zay mandra-piana Frank mandra-piana Prisca fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina